Miaraba tokolasy topovavy ho anao manaraka ity fiandarana miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny radio mata ity fahita lavitra ny onjam-peo no ahafahantsika mizara mivatana ny vaovao akoatr'izay azonao jifaina azonao arahina amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy ny MBS amin'ny alalan'ireo serasera mivatana dia ny page Facebook izany ary ny YouTube ihany koa amin'ity fandarantsika miara-manonja ity. Ny namantsika teknisiana faly miaraka amin'ny lalaina no mandrindra ao ambadika ao ahitana ny tanjona ry tsika sy ireo mpiara-miasa izay mpanao gazety mpianatra teknisiana mianatra raha no miara zany sy izay mitantsorika mikirakira ny vata maro bokotra ao ambadika ao mampita ny sary sy ny feo atsika menakavy. Ny any ambony moa zany dia ry Razankla ry Radany izay mpiara-miasa amintsika mazava ho azy ry Zoky be tantely ry Andro Razafinarivo na manampanao gazety rehetra dia miparitaka manerana ny faritrany ahafahana manangona ny vaovao ho antsika rehetra torak'izany ny mpanao gazety sy mpanentana ao amin'ny radio mada kokoa Andry Malala sy ry Nomsa izay miasa mafy ihany koa zany mampifandray antsika ary mizara ny vaovao. Ianareo manaraka ny fandarina eto toerana sy any ampitan-dranomasina dia tsy hay ny tsy hisaotra anareo isan'andro ny am'ireo toromarika ny am'ireo fampitankevitra izay avy any amintsika mba hanatsarana sy hovoizina ato anatin'izany fandarana izany. Mahafinaritra izany satria dia manaraka tokoa ianareo ary mahita sy mahatsapa ny hasarobidiny zany firenena izany sy ny hoe tokony mba ho tafavoaka amin'izay tena toerana nametrahan'Andriamanitra azy amin'ny arena voajanahary Madagasikara fa tsy mendrika ao anaty loto sy fahantrana akory ny vahoaka sy ny firenena. Dia misaotra satria voaray daholo ny tolo-kevitra sy ny hafatra avy any amintsika etsona dia anaovako kopakopatanana manokana taty Emilienne any Moronakona izany hoe iry amin'ny bypass Ambohimankakely iry raha Emandremo mahafinaritra izy dia kokoa taty izay manaraka ary tsy mahafoy an'ity fandarantsika ity. Isika any amin'ny faritra rehetrarehetra izay manaraka ny fandarana dia nazonako ny eny ianareo eny Mahereza eny Mahereza tsy lavitra Namboapangabe ianareo eny fiadanana eny ihany koa zany dia kokoa ianareo marobe dia marobe ny mandefa hafatra ty aminay tsy adinonay ianareo any Mahabo Anjanadoria ao anatin'ny district Anambohidratrimo izany rehetrarehetra izany. Ny endrika mifandarantsika rehefa avy eo tsika dia handray an'Andriamatoa Rawily izay mpitarika ny fiarahamonim-pirenena Fivato ary izy dia hitondra ny vaky bailarina fa 20 ato amin'ny fandarantsika afakely mihitsy izy satria ato anatin'ny fandarana miara-manonja no entina izay vaky bay izany dikan'izay misy zavatra maromaro hoentina sy ho vakiana bantsilana ary hitondrana lafim-panadihadiana mikasika indrindra ny raharaham-pirenena. Dia ho avy eo zany ny filoha nasionaly ny fikambanana Fivato ny solombavambaoaka atsika raha tsy mba zafialaina mpitondra ny teny fialantsiny mbola raikitra kely izy amin'ny adidy amanandraikitra mbola tsy tafaraka amintsika fa na izany na tsy zany aza dia mandamy mandray fandaram-potoana ahafahany miditra amin'ny fandarana izany. Inona moa ny vaovao izay azo zaraina aloha zany na dia somary maizina be ao ambadika ao maizina ny lanitra ao ambadika ao ary efa mirotsaka ny olana any amin'ny ilany antsinanana any dia mirotsaka ny orana dia maizina ny lanitra dia misy fahatapahany jiro dia miverina kely dia mampiasa ny groupe moa zany tsika tsy famezatsiny zany rehetrarehetra izany fa ny vaovao aloha zany dia karera vaky any an-tany fotsy lepona any kareram-bolamena izay indray aloha zany vaovao ary dia miazakazaka mirohatra any ny tantsara rehetrarehetra ary dia feno vahoaka anatin'izany karera vaky zany. Io na iza rehefa misy karera vaky dia mirohatra ny vahoaka ahitana sy ahatsapana ny fidangan'ny fahantrana ary rehefa mivakitsika moa zany omaly ny rapport ny Banque mondiale momba ny fahantrana eto Madagasikara hoe tena potika tanteraka le Madagasikara menjera tanteraka mitrosina amin'ny tany le voaka malagasy ary tena miakatra ambony mihitsy le ta amin'ny fahantrana le taux de pauvreté zany dia manam-porofo izany ny fiazakazaky ny malagasy mahare zany fa misy karera vaky
dia namela ny asa andavanandro amin'ny hoe mahatatsa azy fa de niazakazaka sitrany ahay mba mahazo gramam-bolamena zany dia afandray ny endriky ny fidiram-bola am'izay lafin-javatra zay. Vaovao mahoraka zany ary vaovao tena nalaza dia zaraintsika izany vaovao rehetrarehetra izany. Akoatran'izay ny fanambarana zay nataony ny masovoa ny vondrona Europiana eto Madagasikara Isabelle Delattre de vaovao ihany koa. Eny tsy de tena te hiady hevitra sy hiditra amin'ny resaka castration chimique isika na hoe famotsirana simika an'ireo mpanolana zany. Misy anton-javatra marobe ny antony tsy hidirantsika am'izany fa ny fanambarana nanitikidika atsika de ny fanambarana nikasika indrindra ny asan'ny vonona Europiana eto Madagasikara na ny banky Europiana momba ny famatsim-bola amin'ny banque européenne d'investissement ihany koa. Ny vondrona Europiana manana maso marobe ao anatin'izany banque mondiale FMI ao anatin'izany vondrona misy azy izany ary ho an'ireo firenena zay anisany nangataka ny ara-iasa sy famatsim-bola amin'ny vondrona Europiana amin'ny alalan'ireo programa marobe dia manana maso tsika sy manana tanana ry zareo de ny resaka izy omaly ny amin'ny hoe tena tsy mahafa-po ny fitantanana ny lalana eto Madagasikara satria lalana tokony voakojakoja anatin'ny 10 taona dia zara raha maharitra 5 taona satria tsy ampy ny fikojakojana ny lalana. De rehefa miresaka fikojakojana ny lalana zany na ny fond d'entretien routier ny tao an-tsainy rehetra na fond routier izy am'izao fotoana zao dia miverina avy hatrany hoe de nakaiza sy ahoana reny lalam-bola samy hafa ireny tany amin'ny famotsim-bola tahaka ny ahoana ny lalan'izy ireny. De marobe ny adihevitra mbi ao an-tsaina avy hatrany rehefa nareny fanazava-kevitra nentin'ny Isabelle Delattre hoe maninona tokoa moa ty ramatoa ty no manao rappel ny situation misy amina resaka fikojakojana ny lalana, inona ny zavatra mihodina any ambadika any. De rehefa miresaka n'lay hoe fond routier tsika de avy hatrany de ao anatin'ny saintsika hoe misy vola amin'ny alalan'ireo fividianana solika zay avidiny malagasy eny amin'ny mpanjara solika isan'andro de efa mirotsaka na tokony hirotsaka ao anatin'lay fond routier reny vola ireny. De mipetraka fanontaniana raha ny tokony izy de hoe tsy mandoa an'lay vola zay voasoratra tokony hikojakojana ny lala ao anatin'lay fond routier ve lay compagnie pétrolière zany hoe reo pétrolier sa mirotsaka ihany le vola fa mbola mihodina amin'ny lalakafa. De fantatra rehefa mba manao fanadihadinitsika hoe misy an'ireo pétrolier reo ihany koa nge manana orinasa izay fournisseur ny resaka groupe électrogène eo anivon'ny orinasa Jirama. Izy ireo de mbola misy vola be tsy voalohan'ny fanjakana amin'io fa na groupin'izy ireo ary am'ireo pétrolier ihany koa amin'ny maha fournisseur azy amina resaka solika eo anivon'ny orinasa Jirama sy eny am'ireny fananam-panjakana sy ndeha ataontsika hoe am'ireny institution samy hafa reny de mbola misy vola be an'izy ireo zay tsy voaefa ny fitondram-panjakana zany. De misy fifangaron-javatra ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ny fanjakana miandrandra vola avy an'le pétrolier tokony hitsofoka ao an'lay fond routier. Ny pétrolier ihany koa zany zay manana orinasa hafa ihany koa aty ambadika de manana vola amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny Jirama am'ireo asa samy hafa zay ataon'izy ireo fampanofana groupe sy fanomezana amin'ny alalan'ny solika zany zay ampiasaina ny dinana an'izany orinasa Jirama izay. De mifamatotra eo le raharaha de mifampilakisa eo ary efa nisy adihevitra tena ampiandohany ny resaka tany aloha tany ny aminy hoe tena réquisitionnena reo orinasa pétrolier reo ny aminy tsy maintsy ahafahana mamatsy ny orinasa Jirama. De farany dongy am'izay ny aminy hoe aloavo ny volanay fa tsy mety aminay zany hoe réquisitionnena lavo zany nefa tsy aloha ny volanay. De eo zany le olana am'izao fotoana zao misy moa zany tam'ireo orinasa zay nahazo marché na ntsenam-bary-panjakana ty amin'ny alalan'le fond routier ny kojakoja ny lalana de efa fantatrika ny gidragidra lavabe nanomboka 24 tany hoany fa tena tsy mbola azo ny volan'ireo entrepreneur zany ary raha nisy nahazo aza de efa gidragidra. Nisy tam'ireo entrepreneur nefa nidoboka, nisy tam'ireo entrepreneur no niditra hôpitaly narary, nisy tam'ireo entrepreneur mivarotra
fananana mihitsy ny nahafahana zany nanefa mivolan'ireo fournisseur zay nakan'izy ireo entana satria rehefa mahazo ny tsenam-bary-panjakany ohatran'ireny dia miavance ny asa de miantobola avy hatrany reo entrepreneur zany fa miandry rehefa avy eo a nlay décaissement le famoam-bola avy any am'lay volam-panjakana izany rehetrarehetra izany de tsy tadidiko ntsony hoe impirony tokona zany nylanja taratasy ny antso vonjy ny amin'ny tokony andoavana ny karaman'izy ireo reo entrepreneur zay mpikojakoja lalana zany de voaka itiky Isabelle Delattre zany adevitra zany nandritry ny fionany tamin'ny mpanao gazety omaly roa zany zavatra nyresahany teo de le resaka famotsirana simika sy lay resaka fikojakojana ny lalana de hotsika hoe tena misy adevitra be miodina any ambadika any ary rehefa tena dinihana l izy amin'ny lafiny fanadihadiana tsotra de hoe fananinona ny rapport ny banque mondiale zay tena hoe matroka tanteraka tany ambadika tany no mivoaka ary tena bomba be ho an'ny fitondram-panjakana ny rapport rehetra satria rehefa vakitsika eto tsy kelikely ho alefatsika il izy andefa ndray zay sy faly rehefa aveo fa omaly moa zany mbola sombotsombony nalefatsika fa ao angeny resaka hoe rapport momba ny électricité ao ny rapport momba ny fitatanana ny rano fitatanana ny tontolo ny fambolena sy ny sisa ny resaka fampianarana de tena tsisy zavatra mahafinaritra mihitsy ao anatin'izany rapport ny banque mondiale zany fa ino mipotra koa ny fanehoan-kevitra ny teo anivo ny Union Européenne zany rehefa miresaka an'izay mbola betsaka ny zavatra ilayntsika ao anatin'ilay vonina Européenne za tsy hiteny an'lay hoe Fed hoe FIRM na hoe Fed fahafiry tokony hovatsiny tam'izany manko nisy volabe natokany teo anivo vonina Européenne zany ahafahana manao famatsim-bola za tsy resaka ny banque européenne d'investissement zay tokony hamme vola amin'ny alalan'ireo infrastructure marobe satria izany ny fiara-miasa amin'ny BEI zany fa fotsiny hijanona eo am'izay hoe fa nionkevitra ny vodina Europeana satria miainga avy amin'iny ramatomasovo iny zany no ahafahana mama ny robinet rehetrarehetra zay sampana eo anivon'ny Europeana amin'ny alalan'ny famotsim-bola isa-taona moa misy an'le dialogue zany zay karakarainy ny vondrona Europeana miaraka amin'ny fitondram-panjakana de rehefa miresaka ao ny rotota de misy ny recommandation omeny vondrona Europeana de misy le fanatsarany resaka sy le hoe fitondrana n'lay lafin-javatra samy hafa bilan positif ho an'le fitondram-panjakana asa tsy nahafa-po ve zany le bilan positif ao anatin'le dialogue isa-taona miaraka amin'ny vondrona Europeana resantsika zay rehefa aveo fa efa vonimbonina eto akaiky eto ny namantsika Rawily zay mpitarika ny fikambanana Fivato miaraba Rawily miarabanao faniry miaraba koa ny ekipa rehetra tamin'ny MBS ny sy ny Radio Mada ny teknisiana rehetra ny ambadika any miaraba indrindrandrindra koa ny mpanaraka ny ty fandarana vaky-bay fahavalopolo ty ny eto an-tanindrazana zany anany any velany maro tokoa nareo any velany no manaraka ny ty fandarany ty ary makahiry anay tsy hainy sy akasitra indrindra ny namana any Canada any misy any Allemagne any Chine any sy ny sisa tsy voatanisa zay mandefa fanamariana amin'ireny zavatra resahany eto reny de miaraba nareo tonga amin'ny vaky-bay fahavalopolo sika ny vaky-bay moaraka ny resahana dia bay mila vakina rehefa misy aretina zany tsy safosafona avy tonga de hosorana pomady fa vakina aloha de diovina ny fery de rehefa avy eo tsindromina antibiotika rehefa maina ny fery zay vao manositra pomady zay ny filosofia ny vaky-bay ka mafimafy le izy zany satria maharary daholo zany rehetra zany satria zay ny hoe rehefa tianana ny soa rehefa tianana ny anasitrana ny aretina de miditra am'izay lalan'izay fa tsy tonga de pomady ny raisina sy anti-inflammatoire zay ny dikany vaky-bay ka de raha fitinina angambany hoe hatram'izay ny bilany zany vaky-bay zany nandritra n'izay valopolo zay voalohany indrindra aloha tsy mora ny manao fandarana ohatran'izao raha hoe olo-tsotra sy mpanao gazety ohatranareo faniry fa nandalovana an'izay vaky-bay valopolo tao anatin'ny telo taona mahery kely tena nahita hoe sahirana ihany ny tena olo-tsotra raha miatrika ny tony micro tony fa de toraka voninkazo anareo ihany aloha zay hoe inona ary no ahitandry zavatra ho resahany isan'andro ka de makasitraka amin'ny fanasana ny resaka vondrona Europeana ianao teo
ny zavatra nanaitra aloha raha hoe mba ny réactionnay avy any ambany volo any dia ny ova voalohany indrindra ny fanesy ny fanehonkevitry ny banque mondiale sy ny union européenne. Faharoa ny zavatra voamarika ohatra ny efa tsy langage diplomatique ohatra ny fanao ny hatramin'izay tsony zany raha ray indrindra nataony Isabelle Delattre reny fa tena ohatra langage na opposition alefantsika mihitsy le izy zay le izy tonga de mivantana fa tsy tena efa nidinganina le langage diplomatique asa inona ny dikan'izay hoe tsy azo ny mpitondra am'izao ve fa de aloha hitsina ny resaka aoary zay le izy ka ny zavatra lazainy nefa tsy zava-baovao fa zavatra resahanareo isan'andro ety ihany ny resahany fa miova fotsiny ny plaza azy rehefa ny plaza azy keo zafa de ohatra ny manaitra ny misy forsa kokoa le zavatra ambara rehefa miova ny olona miteny azy de zay le mahataitra ka resaka anao atao hoe lafy ny resaka castration chimique sy ny karazany iny tsy asian-dresaka miteraka adihevitra be iny namanao koa am'izay lafin'izay aloha tsy de hiditra lalina amin'iny adihevitra tsisy farany iny fa lava be de anisan'ny voamarika ny koa akoatra ny lazaina teo ny resaka recommandation tamin'ny resaka élection tamin'ny 2018 zay mbola takin'ireo hatramin'izao hoe manaitra ny tompona andraiki-panjakana ny eo amin'ny CENI mba anatanteraka nyreny recommandation tamin'ny 2018 reny satria hiatrika élection sika izao isoroana ny mety hoe isiny sanatrika eo indray vao hiteraka korotana eto amin'ny firenena de efa nandefan'iny izy zany anisan'ny mariany koa zay tena nanaitra anay de iny moa fandraisanao tao le tena avy tenitsiny malaina ny zay amatsy ny resaka fanaovandalana ny mpamatsy anina satria tsy hita ny volan'ny fera zay efa tabatabana hatramin'izay ny fikozakozana ny volana tokanao ny fikozakozana tsy hita ny misy azy raha enzana raha hoe diplomate nefa miresaka zavatra ohatran'izany efa tena tsy aloalika tsony ny ranombary misy zavatra tena hofongarinao eny ary Rawily satria mety manitikitika mpanaraka atsika zany zao de hoe fa inona ary zany nambaran'le ramatoa Isabelle Delattre zany Isabelle Delattre moa frantsay izy de izy mitarika an'le vondrona européenne zany eto amintsika eto diplomate izy zany mazava ho azy de aleo aloha zany verenantsika ienona sy jerena ny fanehoan-kevitra Isabelle Delattre de mitoy an'ilay fanehoan-kevitra sy fanadihadina am'izay zany namantsika Rawily rehefa avy eo sady eo ihany koa isika nitondra le fomba fijery namana technicien nafaly ndao ary. Mais d'une façon générale, et là vous le voyez d'ailleurs sur la plateforme, quand on parle des encours de projet, on est déjà à 440 millions à peu près. Et comme je l'ai dit, de 2021 à 2024, les chiffres sont de 325 millions d'euros de subventions européennes pour la coopération bilatérale avec Madagascar. Donc 325 millions d'euros. Je noterai que ces 325 millions d'euros, ils s'accompagnent de prêts de la Banque européenne d'investissement et donc en réalité, on a beaucoup plus. On citait tout à l'heure l'exemple dans le nord de la RN6. Pour la RN6 et la RN13, puisque c'est un projet combiné avec la Banque européenne d'investissement, nous donnons 116 millions d'euros, rien que pour ces projets RN6 et RN13. Et la Banque européenne d'investissement, de son côté, a aussi un prêt du même montant, 116 millions d'euros. Et vous avez déjà rien pour la RN6 et la RN13, si je compte bien, 232 millions d'euros, rien que pour ces deux projets routiers, qui sont dans un programme commun avec la Banque européenne. Donc ce sont des sommes colossales, et là vous pouvez imaginer l'impact que ça a sur la population. Quand même, ça c'est du concret. Et sur les résultats, j'ai parlé du routier, nous avons la RN6 et la RN13, nous sommes actifs dans d'autres routes qui sont importantes pour la population, la RN9, la RN12, la RNT12A en particulier. Et ça, dans ce cadre-là, on travaille avec la Banque africaine de développement et nous avons des subventions, mais je ne peux en tête exactement les montants, mais c'est plutôt 40-45 millions pour chacun de ces projets. Ce n'est pas 100 millions, mais c'est quand même non négligeable.
Mais nous, en tant que partenaire qui avons contribué à améliorer le réseau routier de Madagascar, qui est loin d'être suffisant, nous sommes régulièrement frustrés de voir que depuis des années, le fonds d'entretien routier n'a pas les moyens d'entretenir ce réseau. Si vous n'entretenez pas avec de l'entretien courant les routes, vous avez des routes qui durent 5 ans. Or, elles doivent durer au moins 15 ans. Et honnêtement, ça n'aiguise pas l'appétit des partenaires quand on voit que les routes ne sont pas entretenues pour de nouveau mettre des centaines de millions sur la table pour financer de nouvelles routes. C'est à fond perdu. Ça, c'est un problème crucial qui ne pourra être résolu que dans le problème d'ensemble des arriérés de l'État et des arriérés des pétroliers et de la mise à disposition du fonds routier pour qu'ils puissent entretenir les routes. Ya, raha ohatra zany satria somary misy migobona moa le izy teo dia niezaky nanakatra foana ny sofina zany iaino an'izy fa ny zavatra ronsongadina teo zany eo amin'le famatsim-bola manodidina 116 millions d'euros amin'le RN6 RN13 sy le hoe amin'ny partenaire anay a Madagasikara dia frustré ihany zareo zany ny amin'ilay fomba hikojakojana ny lalana ho an'ny eto Madagasikara ny amin'ny fond d'entretien routier zany satria dia tsy hita ny vola zany ary raha ohatra ka lalana tokony maharitra 520 520 taona lasa 5 taona monja raha ohatra ka haritra ary izy dia malaina zany hanao famatsim-bola amin'ireo verina fa lalana goavambe zay tokony hanaovana famatsim-bola ny eo anivony vondrona européenne nresahany Isabelle Delattre teo RN9 RN12 dia zay fatan tsara zany hoe iza daholy reo dossier zay tokony hafahan'ny eo anivony banque européenne d'investissement mamatsy vola satria tsy maintsy mila ny feon'ny vonona européenne zay mipetraka eto amintsika reny zay vao afaka manao déblocage na moyen zany ny banque européenne d'investissement misy fanadihadina marobe ihany koa ary misy reo paramètre marobe zay napetraka ny teo anivony vondrona européenne ahafahana zany manao famatsim-bola dikan'izay tsisy vola toraka ambaravarakely tsony zany sy zestiavana io moa zany ny RN13 hatramin'izay raha oely nanaovana zesta teknika zesta politika hoe raha tsy vita io de tsy hanao politika tsony le olona nge hatramin'izao tsy nahavita fa nanao karazana terrassement kely tsotsotra kely de nanaovana fampisehoana goavana le izy fa mandrakiteny androany tsy vitan'le ramse le izy zay amin'ny akabeany zany de hitondra kely fotsiny fa mitinina tsotsotra an'izy fa misy tombolana 300 millions d'euros nyteneny Isabelle Delattre teo mifamatitra ny zavatra anresahany aminy fa tonga de fomba fijery tsotra le izy raha oely hoy ianao hoe tsy langage diplomatique reny fa tena efa langage mahitsy be mihitsy de dikan'izay zany rehefa frustré zany ny vonona européenne amina famatsim-bola dia bloqué zany lay projet ngeza be rehefa bloqué ohatran'io zany le izy nefa le processus efa angazetany aloha tany dikan'izay zany dia tsy maintsy hanery an'le fitondram-panjakana hitondra fanazavana momba an'le hoe nakaiza sy ahoana ny fomba hitantanana an'le volona le fond routier lay fond d'entretien routier teo aloha zay zany tena takiny rehetra nisy ministra taloha tao anatin'ny gouvernement tany teny hoe ao nge le vola ny sasany ray ny teny nampiasaina amina lafin-javatra fa ihany le izy fa tsy hoe very akory le izy fa misy fomba ahafahana mampiasa azy fa rehefa miresaka tsika ao fond routier de tsy afa miala am'izay reo pétrolier zay tokony handrotsaka an'io vola io zay voasoratra ao anatin'ny fifanarahana amin'ny eta malagasy ahafahana mikojakoja ny lalana zany raha oely marina ny valazanao fa niry fa anisan'ny nanaitra koa zany amin'iny fanambarany Isabelle Delattre iny dia ny resahany teo mikasitra ny resaka jiro jirama ny resaka saofika sy volobe izay nlazainy mahitsy fa 20,000 monja ny tetikasa no tokony anjara ny fanjakana malagasy ny any volobe 7%, ny saofika 13%, nefa de raha tokony efa natao tany amin'ny 2019 zany de hatramin'izao tsy mandeha lany fotoana tsika zao mandeha ny délestage mijaly ny vahoaka amin'ny resaka fahatapahan-jiro maty antoka ny jirama satria amina énergie resaka
mandeha amin'ny solika ihany no mampiodina ny akamaroany jiro eto Madagasikara zay mampiteraka fatiatoka ny jiramana sy ny teny mafy koa ny momban'izany de zay no anisan'ny tsara ho marina fa anisan'ny nolazainy ihany koa ny mikasika ny resaka vola miditra eto amintsika ho izy de kely lavitra noho ny vola mivoaka makany velany. Zany hoe raha zay nanaovako hoe fa tsy langage diplomatika zany hoe ny zavatra entana ondrantsika amina kimaizimaizina zany na volamena na inona mbola besaka lavitra ny volameniny ireo mpimasy volasika zany reo partenera ireo. Zany hoe raharahana zany ny tenin'ny Andriamatoa filoham-pirenena tany amin'ny fampelezan-kevitra tsy mila andreo reo mpamasy vola mahazatra de tokony ho mety tokoa raha toka tsara tatana sy voara-maso ny fandehanan'ny voany resaka entana sy ny vokatra ny na volamena na vatosoa na inona zany mivoaka ny velany ihany sy ny akoatran'ny tsy fiverenan'ireo vola vahiny amin'ny alalan'ny fanoranan'entana. No resahan'ny Isabelle Delattre zany zavatra zany anisan'ny nanaitra anahy na sahiny miteny an'izay. Ka zay zany tokony manaitra ny ambopontsika malagasy hoe tsika tena zany raha tena mipetraka tsara ny état de droit sy ny bonne gouvernance de tsy tena tsy ilaina tokotrany ny fanampian'ireo. Mety hoe fanampiana mielana amin'ny fanampiana no mety ilana azy. Fa de izy no niteny an'izay efa manome sipapa atsika mihitsy izy hoe nareo reto rorororo fa zao anie ny arenanareo. Ohatrohatran'izay raha fitinina reny zavatra resahany reny fa anisany nanaitra ihany koa ny nasiany resaka be ny société civile fiarahamon'ny pirenena lanceur d'alerte zay anatina société civile ary niteny tato ato hoe lanceur d'alerte nareo firaisamon'ny pirenena nisy lalàna tolo-dalàna zay napetraka mba ho fiarovana an'ireny firaisamon'ny pirenena reny satria reny no atoko ny resaka demokrasia zany. De nefa hatramin'izao tsy tanteraka mbola takiny koa zany ny andaninany ny tolo-dalàna fiarovana an'ireny mpitoroka sy ny mpampaneno lakolosy reny. Satria reny no arofanina ahafahana mampiroso antsika mampiverina amin'izany hoe tan-dalàna zany. Reny izy tsy miaro dahalo tsy miaro inona fa miaro ny heverina fa hoe ny tena hoe mba ho rariny sy nitsiny nefa tsy omena vahana. Any amin'ny tany lazaina fa tena demokratika manko manana ny lanjany zany firaisamon'ny pirenena zany feto amintsika tsy te hanome vahana an'io anisan'ny nanaitra anay eo amin'ny firaisamon'ny pirenena ny fanambarany vondrona Europeanina iny. De zay ny zavatra tsara marina amin'iny aloha fa asa zay renako faniry mikasika an'iny zany fanampiny efa voalaza. Eny ary ho ampitsika kely le fanampanazavana samihafa mialohan'iny de nandrotsaka ny rapport moa zany araka ny efa mivoizitsika teto ny teonivon'ny Banque mondiale. Aseho kely fotsiny faly lay titre n'le rapport angambany ahafahantsika miditra anatin'le adevitra tongatonga ho azy ve sa tsy tongatonga ho azy ny rapport ny Banque mondiale momba ny fahantrana eto Madagasikara ary taorinany fivoahana iny de antotona ty anivon'ny Europeanina ty. Ity aloha zany taty amin'ny février 2024 l izy navoaka amin'ny Banque mondiale fa ny rapport de pauvreté zany tsy mitanila dia 2012 2022 zany no navoaka ny teo anivon'ny Banque mondiale zany le décennie zany le hoe folo taona zany no navoaka an'izy ireo. Dia 10 ans izy sans progrès socio-économique à Madagascar. Comment s'en sortir? Folo taona tena tsisy fandrosoana mihitsiny sosialy ara-toekarena Madagascar. Ahoana ny ivoahana amin'izany? Février 2024 io rapport io araka ny hitantsika zany ao anatin'izay pejy zay 7 pejy mahery ity rapport ty ary rehefa tena vakina le izy de matroka tanteraka le izy. Tsy zavatra mahafinaritra zany
Raoily ao anatin'ity rapport ty indray zany ny vondrona Europiana ny teny de rehefa miteny le vondrona Europiana tsy zavatra mahafinaritra koa resany le vondrona Europiana dikan'izay zany re moa tsy hoe mpanohatra na mpanohatra fa hoe anisany zany mahafantatra ny aty volany ary manana ny akse tena faran'izay tena ambony indrindra ambony be amin'ny fomba fitantanana ny firenena le resaka gouvernance zany ananany zany satria izy ireo no mikirakira ny fomba fanomezana sy ny fanaraha-maso ny fampiasam-bola eto Madagasikara dikan'izay zany mipampiasa vola zany ny mpiara-miasa Madagasikara ny partenera miara-miasa Madagasikara zany de manomboka mamaly am'izay ary manomboka miteny manaitra mandoda tambatra ny fiatsika nataon'ny fitondram-panjakana nefa Raoily satria efa tsapatsapa amin'ny fitondram-panjakana ve fetrony ny hafahafa reto banque mondiale ny FMI zay manomboka maneny koa ny FMI ao anatin'le fomba fampiasana ny faiblesse de crédit sy ireo fiaraha-miasa amin'ny alalan'ny hoe conditionnena izy dia sous programme avokoa amin'ny resaka jirama amin'ny resaka RMA tsy ny lafin-javatra maro be de mitaky bonne gouvernance izy de ohatran'izany ihany koa ny Union Européenne de ohatrany toditodika anakana an'le Émirats Arabes le fitondram-panjakana de mitady karazana fiaraha-miasa mitady karazana famatsim-bola any am'izay firenena tahatahakan'izay nresahantsika zay satria mety kofona zany le fitondram-panjakana ato an'ilay bailleur traditionnel miaraka amin'ilay occidentaux de mitady irika makany Dubai sy any amin'ny faritra maro samihafa mety marina ve sa tsy marina zay fomba fijeritsika zay fa amin'ny resaka administration sy ny politika tsy zavatra mandeha parazary zany Raoily marina voalazanao faniry fa nisan'ny nanaitra ihany koa le filazan'i Isabelle Delattre andeo ny élection législative fanontanian'ny mpanao gazety ny ahoana ny fanapin'ny communauté internationale amin'ny élection fa tena ny valiny boribory efiny $1 million iny zay nomeny tamin'ny présidentielle zay anisan'ny vola kely indrindra zany raha tamin'ny fanapin'ny reo partenaire financier sika amin'ny fanapina amin'ny fifidianana iny $1 million ino $1 million mo $1 million no sady nanapiny tamin'ny présidentielle no amin'ny législative zany zay zany de manambara fa etsy-andany nefa ny CENI raha sika mahafantatra fa kofokofona ihany koa de mampametra-panontaniana io zay ve zany anisan'ny antony ihany koa mety nanondrotana ny caution 100 millions FMZ na 20 millions d'ariary no le fahasahiranana amin'ny fikarakarana amin'ny fifidianana raha bangona zany de hoe marisarisa tanteraka ny mpamatsy volatsika sy ny mpiara-mombonatoka zany amin'ny fiaraha-miasa sy ny fanampiana ara-bola satria de vakiny batsilana ny sy fahaiza-mitatana sy ny farasy ny fitantanana amin'ny ankapobeny eto ny vola sy hitapopoka ka mampaaleo an'ilay mpamatsy atsika zany zavatra zany mila jerena zay ahoana ihany ahoana ny tena iverena atsika zay ihany ho any fototra raha narina firenena ahoana ny tena fomba atongavana amin'ny tena hoe tena véritable état de droit satria tsy misy bonne gouvernance tsy misy aloha ny état de droit zany rehetra zany ahoana ny corruption anatin'ny ny état amin'ny ankapobeny any tena condition nécessaire zany raha narina firenena sika hoe ahoana ny ametrahana an'ireo zay ny anisan'ny tena tokony adikevitra satria tena efa miatra mitolana ny fahasahiranana eto amin'ny firenena efa malailay finosana daholo ny mpiara-miombonatoka amintsika fa mandady ladiasy seroa ny olona koa mahalala koa na ny olona andady ladisana eny mahafantatra ny toe-zavatra eto Madagasikara fa tsy hoe ny any tsy mahalala de ho fitapitahana indray de hoe aka zavatra rina sy fa manara-maso eto daholo ny olona kenda ny fitondrana amin'ny ankapobeny tsy azo idivirana ny fanovana eto zany na fanovana amin'ny fomba fiasana ny fomba fisainana ny fomba fitantanana amin'ny ankapobeny ny firenena rafitra misy raha te ametraka an'izany hoe hanarina firenena zany sika zany de zay no tsy maintsy jerena aloha fa tsy vitany resaka reo tsy maintsy mandrosa amin'ny manahoana Madagasikara mandrosa le blocage
io le blocage io le resahana teo io ahoana ny any sorana aloha an'ilay sakana na ny blocage ty ahafahana miroso zay miteraka fiamorana mihitsy midona amin'io de miembotra nefa miezaka mandeha ihany ianao nefa ny sakana tsy afaka esorina aloha ny sakana zany de voara miandry atsika zany indrindraindrina miandry an'izay hosolom-bavamboaka vaovao eny amin'ny antenimiera mipetraka am'izay ny tena mahasolom-bavamboaka marina an'izay olona ho voafidy eo fa be debe ary mavesatra ny andraikitra vokatry ny kitotoa natao nandritry ny fotoana maro 10 taona moa ny resahany teo raha ny tena izy efa ho 5 taona teto nefa nanahirana de zany a mila jerena zany hoe ahoana ny anarenana ny firenena ao anatin'izay zany savorivory isan-karazany zany tsisy zavatra mandeha am'laoniny misy zavatra tsaroko rehefa miresaka lafin-javatra ohatran'izao satria avy nivoakotsika zany lay tamin'ny fahapotehan'ilay firaisana sovietika de nanomboka nandrava am'ilay rindriny Berlin ny tany Allemagne tany satria nisy an'lay RFA-CRDA de nanomboka niditra tamina resaka rafim-baovao amina fitantanam-bola am'izay zany Madagasikara de nisy an'ilay ajustement structurel de nisy an'ilay document cadre politique économique zany fa taorianan'zany a rehefa nahazo ny fanjakana ny président Zafy Albert tsaroko tsara dia nieritreritra fa hoe aleo mijery lalam-bola hafa am'izay mba miala am'le mahazatra de rehefa nandeha nijery lalam-bola iny le tafajabaka tany am'le financement parallèle satria nisy négociation nandeha tany ny Prince Liechtenstein tany a dia tafajabaka tam'le affaire Flamco satria nieritreritra fa misy vola be disponible 2 milliards de dollars zay azo ny fanjakana malagasy ampiasaina mba hivoahana amin'ny fahantrana tam'izany fotoana androany fa tsy voatery ankondoha itsika de nidona tamin'ny poto za zany mahita an'izao sary zao raha oily de hoy aho hoe fantatry le fitondram-panjakana fa niterena le élection ary io mivokatry le élection tena niterena hoe tsy maintsy ataonay zay alany anay a de nikitikitihana ny confectionnena doly a zay mety hoendriky ny fahalanina ny ainga tany amin'ny institution nandalo tany amin'ny commission zay amikarakara am'izany fifidianana rehetrarehetra any de tonga tamin'iny résultat iny résultat erahany rehetra malala nefa fa natanjaka ny abstention résultat erahany rehetra nalala fa betsaka ny tsy fanarahan-dalàna atao anatin'le izy ary résultat zay erahany rehetra nalala fa tsy accepté par tous zany ary na niala tato ara ny avy amin'ny libéral zay nanao ny fanaraha-maso ny fifidianana ny aniala teto ara ny avy amin'ny SADC sy Union africaine de nametraka ny recommandation sy ny fomba fijeriny hoe fampiresay ianareo hatram'izao tsy tanteraka zany de avoaka ny banque mondiale sy ny FMI sy ny Union européenne am'izay zany lay fomba fijery satria tsy nanaraka n'le fomba fijery politika ary manao an'lay resaka gouvernance akitoto le fitondram-panjakana de mitady irika miakavanana am'izay zany le lalan'le fitondram-panjakana io zay sao de tafajabaka hidona amin'ny poto satria efa tsy manana ny tena hoe tableau de bord mazava tsara le fitondram-panjakana ahafahany manao lecture an'le situation zay efa témoin rouge ny misoratra eny amin'ny tableau am'izao fotoana zao raha wily de raha manahitra am'izany zany tsika de ahafantarantsika tsara mihitsy atsapahantsika taratra mihitsy ny zava-misy am'izao fotoana zao fa fanjakana kofo ny fanjakana io ary sy tongatonga ho azy ny adevitra momba an'le hoe ahena 10 alina reo ampiasa zay hiatohan'ny fanjakana aleoko soaineko tsara ohatran'izay le langazoko aloha sao de misy tsy mahazaka le izy hoe de tena inona ary ny fomba ilazany le ty azy ya raha hoan'ny pahay mamaky aloha faniry am'ireny fanambarana na avy ao anivon'ny banque mondiale na ao anivon'ny Union européenne de ohatrany avy de miteny hoe misikina isika le vahoaka malagasy re vahoaka malagasy tena misikina fa tena manidy robinery zareo zany zay ny dikan'iny tsika nefa tafalatsaka tanteraka anatina fahasairana fa tsy eritreretina mihitsy ny zavatra misy am'izao fotoana aiza ve ranga rano sotrona avy no problème mety Madagasikara eto zavatra tsy nieritreretina zany tany amin'ny 10 taona lasa tany vokatry ny kitotoa ataontsika daholo zany
de zay no hoe tena mila misikina, mila mijoro sika rehetra, mandray mila miambina hoe ahoana io zany le fomba fisainana hatramin'izay hoe le olona le vahoaka hoentina hatramin'izay de mieritreritra hoe ny mpitondra ihany ny tompon-draharaha eto. Zahay fivato moa de mitaizany olona hoe ay sika citoyen sika olom-pirenena ny premier responsable amin'ny fandehanan'ny firenena. Satria sika miainoaino fotsiny de mizerizery fotsiny, mitehaka koa azy araky ny risaona makany akady no itehafantsika an'le mpitondra. Zay anisany andraikitry ny olom-pirenena zay. De mila mitaky an'izay le hoe vahoaka mandinika am'izao sady mijoro hoe ahoana ny etrehana nyty raharaha mahamay ty fa tena ho mafy ny zavatra ho atrehana ny resaka ianao ny resaka fandroahana mpiasam-panjakana zay tsy azo idivirana fa ho alokalofanao anatin'le hoe fantôme moa le resaka. Fonctionnaire fantôme fa na ho fantôme na tsy fantôme de misy ary tsy maintsy isy na de mbola miolakolaka aza ny sasany hoe mbola resaky ny mpanakorotana indray fa io ne mitranga ho azy eo ihany ny zavatra marina ka tokony tsy misy zavatra azo afepenina tsony eto fa efa tena miboridana tanteraka le firenena. Aiza moa raha nga fako no nga misy an'io eto ambonin'ny tany raha tsy eto Madagasikara. Io anisan'ny fahambara voalohany hoe tena tsisy atokona intsony zany eto, mahatra tanteraka le firenena da tafalasaka anatina fatrana lalina ny vahoaka malagasy. Mila mijoro sika zany manomboka izao inona ary ny arahana ifanometanana amin'ity raha tanyrazana sy firenena imbonany ity fa tena lasaka lalina le firenentsika faniry. Ny resaka am'izay ianao teo ny resaka hoe anisan'ny resahan'ny vondrony Europeana ny resaka amin'ny famatsim-bola ny fifidianana ho avy eo, ny resaka fanahina amin'ny lafin-javatra maro ny fampiasana ny lalàna eto amintsika ary io aringe zao hoe de ny toherin'izy ireo ny fampiasana an'ilay resaka lalàna anankiray momba ny hoe famitsorana simika. Za moa tsy de tena te hiady hevitra amin'ny zavatra iny satria every fa misy zavatra hafa tokony edikevitra mihoatra ny zavatra iny fa nambaran'izy ireo fotsiny de hoe fanohatra ny lalam-panorenanareo zany ao anatin'ny article 8 ny constitution. Bref, zany zavatra rehetrarehetra zany. Eny ary iresaka ny fifidianana ho avy tsika raha wily resaka élection législative. Nanambara ianao teto hoe inona no tena asa miandry amin'io androm-panjakana io ao anatin'izao fandaminana ny firenena zao ary maninona no capital io élection io na hoe ho zava-dehibe mihitsy ny tsy maintsy anatanterahana ary tokony tonga ny vahoaka hirohitra marobe hifidy amin'ny élection législative io ary hifidy amin'ny 27 ny volana May raha wily. Zava-dehibe de zava-dehibe loatra ny élection législative amin'ity tsy mitovy amin'ny fanaontsika hatramin'izay. Satria raha nikikiky sika hatramin'izay ndao anao fiaonam-be-pirenena andao ifampiresaka andao ifampidinika tsy mety tanteraka zany. Zay nefa de mahita fa ao anatin'ny Assemblée nationale de occasion anankiray ahafahana manova ny firenena. Raha toka manana solombavambahoaka au niveau sika. Fa ny olona eto amintsika ny olona milasaka tsy fatana le zavatra ho atao eo le andraikitra miandry azy. Le mpifidy keo tena tsy mahalala loatra inona ary ny tena andrasana amin'izany solombavambahoaka zany. Zay no mahatonga ny fivato manazava matetika isaky ny mahazo micro hoe zao ane le tena andraikitra ny solombavambahoaka. Sous exploiter le assemblée hatramin'izay na Assemblée nationale io na ny Sénat ny parlement amin'ny ankapobeny mihitsy zany tsy manao ny andraiky ny araky ny tokony ho izy. De zay no arenina amin'ity. Zay teo mbola hiverina moa zany de tokony miraiky tefeo ahoana lesoka teo alohana ny anatsarana fomba fiasa. Zay mieritreritra no ao tena mijanona aloha le resy zay tsy au niveau tena mba marina. Fa raha zavatra tsy moramora ty ary ady tena ady no atrehana eny amin'ny assemblée. Fa avoleta le zavatra ao satria io zany voalohany indrindra aloha ny dingana voalohany amin'le fifidianana mahazava-dehibe azy io no todiany mason'izao tontolo zao.
ny élection présidentielle teo a araka le resaka mbenimbeny hoe sahala hoe manao baolina amin'ny forfait de nandeha de nampidirina ny baolina tsisy gôlina de rava avy eo ohatran'izay le teo de falifaly fa nandresy falifaly fa nandresy fa itya ty zany tena élection hoe andraisan'ny rehetra anjara ary ny fahavononan'ny mpanohitra hiatrika an'le élection de maranga ny sofin'izao tontolo zao hoe ty ny tena baolina zany dikan'izay zay résultat n'io fifidianan'io no ho toavin'ny raisam-pirenena hoe ty zany ny sary tena misy eo Madagasikara zao zany force politique tokony mitondra ao ary ny lalam-pandrenatsika koa moa de mazava tsara amin'ny masemay parlementaire atsika hoe zay maronisa no manolotra ny premier ministre ho tendreniny filohan'ny republique fa tsy hoe anolotra telo ndray de isafidianany filoha iny efa diso iny sy manaraka ny lalam-pandrenana fa olona ray zay atolotry ny maronisa lany eo no tsy maintsy premier ministre décret soratana fotsiny nataon'ny soniavina no ataon'ny président de république fa tsy afaka mamaly an'izay izy araka ny lalam-pandrenana zay ny tena mahazava dehibe an'ity zany hoe raha iny vokatry ny fifidianana élection présidentielle iny zany de raha tsika mahafantatra fa manodidina ny 25% ane raha le 2,800,000 de voix any folan'ny république manoloana ny 11 millions mahery fa 15 millions moa raha ny tena tokony izy fa tsy voasoratry ny seni daholo raha 15 millions électeurs eto Madagasikara ka 2,800,000 de voix no azonao nefa tsy nandray anjara ny tady amin'ny fanoherana manahirana zany zany lecture zany de izay zany zao no porofony aty amin'ny fanoherana ka raha atao za mahita fa malalaka ny azahoana Sasamanila farafahakeliny zany dikan'izay gouvernemanta iainga avy aty amin'ny fanoherana no ijoro afaka 3 volana zay ny tena mahazava-dehibe io élection législative zay ohatrantsika na fifidianana solombavam-bahoaka fa ohatran'ny tsy takatry ny any ambanivohitra zany de zay no antsinay foana hoe ty sy hoe iza indray ny bogos sy ny besosy iza ny nanome vilany sy vilisy baolina anay tsika ihany mandrora mitsilany amin'izany zavatra zany raha mbola zay no eritreretiny eto fa tena hoe ahoana misy olona manana traikefa ve aty amin'ny district misy atsika aty mba hiatrika zany ady hevitra lehibe sy hitondra isolotena atsika marina manoloana ny fanarena-pirenena zaho zany tena manao hoe fanarena-pirenena no eny Tsimbazaza amin'ity ndray mandeha tya rehefa tsy hisy ihany ny feonam-be-pirenena zay eritreretina natao de ao no manao azy ary malalaka tsara no tokony tonga avitanan'izany ny 9,100 ny amin'ny tany mandalany sata républicaine faniry ny 9,100 ny fampandrosoana de ny ateny miera no manao azy 9,100 ihany no ataon'io exécutif io fa diso hevitra sika hatramin'izay hoe ny exécutif no andrasantsika hanao ny zavadrehetra zay no nampihemitra sika teto ka raha te-handroso sika tsy maintsy mirectifie an'izay adosoana hatramin'izay zay hoe ahoana ny ametrahana ateny miera matanjaka sy matanjaka misandry fa matanjaka ara-tsaina matanjaka ara-potokevitra hanarenana n'le firenena satria tena tsy tavisavisaina ny toerana misy any Madagasikara misy trango ohatran'izao manko zany atsapana n'le fahapotehan'le firenena mihitsy satria aiza moa ny eritreretana nyty raha milony amin'ny hoe adilova de ny zandro ny faralahy ihany no mamona n'le zokony zany zavatra nitrango zany tany Vatomandry tany ao anatin'izany hoe tena fahampitehana ara-toetsaina izany ny raim-pianakaviana no mamono zany ny sisisy bref moa zany resako zany anatina fait divers fa ono aravily so de sakana tsy ahitana n'le olona heverina zany fa tena tokony ahavita sy hano zavatra azona n'le anteny mera matanjaka ilay antobola na ilay fiandraisana anjara 20 millions d'ariary
ka le fandraisana anjara famille dara reny na oinona ho resasika eo na oinony iny sy anovantsony izy fa de raisina kafaliana fa hoe raharahany-drehetra io de atrehana ka anisany sakana zay sy dikevitra fa tena misy tokotrany ene ny olona tena manan-kevitra any ambanivohitra any tena mpandehandeha mpiresaka fa toy ny olona tony ary ve tsy hitan'ny olona ty de olona ohatran'izao no be ny tanàna, olona ohatran'izao no solombavam-bahoaka sy ny sisa nefa manana olona maro matakatra sika any amin'ny reny tanàna reny ka izay ny tena manahirana io ny ati-bola ny olona mahay tsy manam-bola any ny olana zany ka eo ny tokony hijerena hoe tokony hitady fomba hafa tsika jerena olona ahafahantsika mahasolo tena sika zany satria tsy ny fiainanao androany fa le taranaka no jerena zao lasa efa le miteny hoe firenena ohatrany efa malaimalaindaina rehefa tenenao taranaka zay ny mamparary ny gasy zay kapotika le taranaka ahoanany sanjovantsika ny hoavin-reto taranaka reto fa ny asika ho vita ihany de zay no hoe mila mametraka raha zao zany tsy afaka manao ny fanovana mbola merina sarisarina teny mery ohatran'ny atram'izay ihany ve tsika de manasa tanana izy Pilato fa de asa zay anjoany ty Madagasikara ty fa mila tena apetraka tsara am'izay hoe eny tsy mba zaza no mipilote an'le firenena hitanao reny régime zany eny mampandrosany nosy fa raha jereva antsika zao raha hoy letra mahita ary zay moa no resahako teto tamin'ny herinandro hoe régime présidentiel laforny mihitsy am'izao fotoana zao fa tsy miatra le régime semi parlementaire le hoe tena misy asany ny anteny-meram-pirenena manodina an'lay raha-raha-mpanjakana araky ny tena rôlany voalaza ny constitution akapareny le président république sy manodidina azy daholo le tena fahefana rehetra am'izao fotoana zao tena izy aza faniry tsy régime présidentiel no misy fa présidentialisme ahoana indray ny am'izay zany régime présidentialiste zany hoe lay filohan'ny république ohatrany hoe mpanjaka régime présidentiel ne tsy mahafaka manao zay tiana ho atao fa voafetra ohatranao ny États-Unis zao nga ny filohan'ny république mahafaka manao zay tiana atao rehefa mitsivalana ny congrès ny parlement reo fa ny eto amitsika na efa mipetraka zao ny ataon'ny parlement de hoentiny mivory ary sy régime présidentiel fort zany fa régime présidentialiste ny filaza azy zany hoe salama hoe ny fidim-panjaka sika zany sarisariny zany hoe reny tany Debay reny ka lasa izy mianaka no raisina amin'ny fomba ofisialy ery izy tsy ao anatina arifenitra républicaine mihitsy zany sika ty zao de efa hivadika inona ary atsoatsy lasa ny saina ka mila mandinika lalina sika vahoaka hoe ahoana ny anavotana ny firenena fa manahirana ny zavatra misy eto Madagasikara indrindra raha hoe ty manko zao nanitikitiky ty hoe raha mitondra ny zanany tany no filohan'ny république raha hanao négociation privé am'izay mety ho nasany zanany na zavatra fa le filohan'ny république nefa mety ho volam-panjakana nitondrana azy manahirana zany raha hoe le ka izay fifangaron-javatra zay no anisan'ny tena manahirana eto satria tena zay ny tenenako aminao raha régime présidentiel fort ao anatina état de droit zany tsy olana fa ny asika sy zay fa régime présidentialiste no misy eto de zay tiany président ho atao zany fa ny mbola hafahafa kokoa azany eto fa mbola misy mibaiko any ambadika koa ne le président tsy fantatra tsiny hoe izy ary ny manao marionnette an'io zavatra io na manao PlayStation fa zany fa misy zany misy aloha de itsyresaka misy zany fa zay ve ho jerentsika fotsiny am'izao avela itoy ve zao raha zao nefa de hita mitondra makany akady le izy sika miresaka hoe tsy maintsy mandroso fa ny lalana nandehanana nampiembotra hatram'izay ihany mbola izorantsika dina ny fandrosoana isy eto
fa tsy maintsy masahy manova lalana sika hoe raha niakandrefana ny lalana nampiembotra andao mba ianavaratra fa nisika ny lalana nampiembotra ihany no arahana de mikitra eo tsy maintsy mandroso de mandroso makany akady zany zany hoe tena toheriny Raoily mihitsy le slogan hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso mandroso amin'inona ary ny témoin rehetra mirehitra menamena daholo kinona ny androsoana makay donc zany le lalany le fitondram-panjakana io tsy hitondra an'le fandrosoana mihitsy même manala secrétariat d'état raha tsy mety teraka am'izao tsy misy eo za de manao hoe adalana raha mbola io no ampisina ny secrétariat d'état zavatra efa hitany rehetra hoe tsy hitondra makay hita hoe fomba anankiray izy tena mampiady ary misy gouvernement ray disy gouvernement ray ty amin'ny ohatra ny États-Unis foana moa ndraiky raha régime tenao régime présidentiel ne izy ny États-Unis sisy ministre sisy premier ministre fa président vice président de secrétaire d'état fa tsy am'izay fotoan'izay tsy misy primature raha izay izy mety eny fa raha vao constitution misy primature ohatran'io anao manankana équipena secrétaire d'état maromaro ateo nivoana présidence resaka bicéphalisme anao taonao inona ny fandrosoanao hita fandrobana ny misy eto faninana androba zany ary manahirakirana ny inana ry fa aloha angonina ato misy hoanina ato raha itsitsina ny resaka de zay ny dikany ianao zany critiquen'io daholo na ny communauté internationale na ny mpandinika raha-pirenena eto hoe tsy mitondra soa zany fa nametrahana secrétaire d'état zany de mbola ho say ve anao an'izany ny filoham-pirenena etsika mahita azy inona ary zany ny everinao fa hoe tena andraikitra sady dimaika miandry an'le vahoaka malagasy ndeha atao hoe matoritory ve na hoe ndeha atao hoe mbola tsy taitra tsara na hoe mbola tsy tafafo tsara ve am'izao fotoana izao raha io ny faran'ny akaiky ny fifidianana solombavamboaka Raoily ny andraikitra maika aho zay le resahako teo hoe mandeha zao io moa samy tratry ny aretina daholo na ny ao anivon'ny fitondrana ny aty ivelany rehefa toerana no edina raha vao tsy misy foto-kevitra ny arahana zay no mahatonga anay mamerimberina hoe inona ny foto-kevitra mibaiko an'ity fifidianana législative aty fa raha hifandrombaka toerana fotsiny de eo le mampiady ene fa ahoana no ela fa tsy za mba samy te hanao milliardaire zao samy te hitatana ny zato sy zaroa zao zay le mampiady fa tsisy foto-kevitra hoe inona no mibaiko an'le andehanana e zay no mahatonga anay mamariparitra de ny meloa zao ny ele resiny miandry ao e fa sody tsy mahavora de anangatanana fa sariny aza moa anangatanana mikitrikako efa sady tsy sangatanana fotsiny ataony de tsy azo ekena tsony a zay ny tokony hoe ampandraisana andraikitra tsikolo-pirenena no hoe atao sehatra fiarina ny androm-panjakana zay no nisy teto tena nisy teto fotoana maromaro sehatra ho fiarikarena sehatra mampanankarena mampanankarena loharano mampanankarena fa tokony mifanohitra am'izay vao mandroso ny firenena ho rehefa angazé ao anatin'ny fanompoana ny firenena ao de tokony eny io fiarinao io raha mpandraharahanao ka fa ny eto amintsika ve zany ny sasany tsy nanana bisikileta ray ny député manontanyio ry izy am'izao fa ite hafana zany hoe zavatra io le caution nresahanao 100 millions FMZ io de mbola manome vahanany zany lalao zany ihany hoe aloha hiditra ny mpandraharaha-mpanankarena fa reo tsy raha mivaky lofany azy bizina anao taony de ka ny tsy opérateur ary tonga ao lasa opérateur tsy fidina zay ne le manahirana le tenenitry foana am'ty siady sy ny CLD ty hoe mba hahafahana manara-maso anyharenantsika zay tantany reto mpanatanteraka ireto manomboka amin'ny filohan'ny repoblika premier ministre sy ny ekipany hoana ny ambenanao anio ka anao tsy loran'ny tapany ary de efa mamoko de efa tsy afa tsy sahy miteny azy tsony ka anao koa mihinana ato anatiny ato de zay le mila renina daholo zany zavatra etra zany inona ny sehatra hipetrahana tena décentralisation effective zany
za raha ny teny hoe sy ady ny foanana hoana ny décentralisena ny budget any amin'ny commune mivantana de any amin'ny région ny mpanaramaso de mpanaramaso fa tsisy an'izany sady manaramaso no itatam-bola zany anarina firenena ve tena tapahana ny hevitra ho toizina ve ny kilalao makany akady sa ho arenina ty firenena ty rehefa tsy netiny natao teo vaina tanteraka zay ny ilaina eny Tsimbazaza manana rôle an'izay ka be de be ny sy mora araky ny firesako azy zany misy paikady hiatrehanan'izany fa olona ray eny Tsimbazaza na olona telo efatra tsy hahavitan'izany fa tsy maintsy mamorona force exécutoire fictif anao mety be no gaga am'izany ho atorina iny sy papatoato ho an'izay lasaka député hoe zao le resy ny ananana force exécutoire fehezana an'io exécutif amin'ny sary adaly io ary zay mihitsy zany le izy sary anankiroa rehefa tratra le maronisy dingana roa ny ataosika voalohany ao na ny fehezana ny fanjakana azo ana ny maronisy fa rehefa aveo koa tokony hoe inona ny atanaovana azy keo fa sy maronisa fotsiny de aveo tsy hitanao koa ny atao indray any mila jerena de n'izao hoe ahoana ny atrehana ny ty fanarenana ny firenena potika ty ahoana ny paikady tena hiverena amin'ny état de droit véritable état de droit zay teraka bonne gouvernance anafoana ny tsy maty manota sy ny mpanao kolokolo sy ny rehetra misy efa hitanay daolo ny paika am'izany io azo ataon'ny olo-pirenena io na firaisamon'ny pirenena ny afaka manao de tsipy amin'ny député lany eo ty le resiny tolo-dalàna ho anareo rehefa tsy navita nareo de manaramaso an'iny am'izay ny olo-pirenena ary zay no mampimenimenina anay matetika hoe ny firaisamon'ny pirenena ny andrizalahy koa le misy vola ao amin'ny fifidianana iny no ranomaso rehefa fotoam-pifidianana tonga daolo ty firaisamon'ny pirenena anaramaso fifidianana fa sady tsy mahavoaramaso akory alao ndray zay mba hipala ny firaisamon'ny pirenena namanay ko fa tsy hipala député ihany no atao tsy maharamaso ny fifidianana tsy hita ho makaiza ny tatitra rehefa avy eo ny vokany fa de inam-bola fotsiny ko de nefa vita ny fifidianana croiser les bras miandry ny fivatotsy zay fa ahoana ny anaraha maso ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy ny tontolo mpiarahamonina io mila raha andrehetra maso hoe mila tompona andraikitra ho atsangana ny tambazotra ny olo-pirenena fanarenana ny tanindrazana ifamatotra amina olom-bafidy eto efa maiko sy papa sady ananatsika force exécutoire mora fezina kely io exécutif mpanatanteraka eo raha tena petraka atsika ny stratégie miainga avy ety amin'ny base aty ary efa andramana eo amin'ny fivato zany zao zany tady ety zay arery aza mahavitako raha mitambatra amin'ny rehetra ve tsy havita tsy fantatro na efa lasa aloha le ady hevitra nyresahany zokoraoilona mbola tokony any arindrina kely amin'ny anomboa amin'ny fampilezan-kevitra tsika voaresaka zavatra fa efa mamesopapy io zany zokoraoily ho an'ny fodikevitra everina fa anana ny fanoherana sy ilay fanovana maro anisa ao Tsimbazaza fa eto mila fahamalona satria misy mandady koa ny ambadika any amina hoe zava-dehibe ny fahafahana miverina ao Tsimbazaza ka na efa nisy hoe tena nandeha ny lalana ny tsovalana n'ilay tena lalan'ny antokony aza de mielitseritra fa hoe ndao ndray fa misy ndray le firaisakina fa ndao andadindady kely ihany maheno an'izany amako isy talitra tonga ty amiko distrika ray atao anatin'ny faritra Analamanga solombavam-baoaka tamina antoko matanjaka nandehandeha sotrosotro zavatra tany tsy nandray anjara tamin'ny raharahan'le antoko mihitsy ary tsy mipotra tao anatin'le antoko ary efa nitondra an'le antoko fanamariana hoe tsy mety ny nataonao de tsy tahotra tsenatra mamoaka calendrier de anaovana abréviation le anaran'le antoko satria te hiverina solombavam-bahoaka de zao mifanalavana azy m de fitapitahana ny olona anaty calendrier any
de resadresahana amin'ny firaisakina ny ambadika any azafady rehefa tany amin'ny akavanana ny lalanao de zoromakany aza atao sehatra tia ny verenana le antoko sy le zava-misy am'izao fotoana izao zay le ahitsiny Raoily am'le hoe tena mipetra tsara ny tongotra rehefa ny safidy anao politika niaraka an'le fitondrana tany anatin'le Dola Makota de any iny aloha aza mitoditodika makaty mihitsy ny aloha fa lalana hafa mihitsy ny tiany firaisankina tiana handaminana nyty fireneny ty Raoily aleoko de tsoroka ohatran'izay mihitsiny mbola hoteneniko io district io sosolo-mavambaoka io fa mbola tsy hoany iteny azy aloha afantatr'olona ny tiako tenenina am'izay mila mailo tsara isika na ny mpitarika toko ao anivon'ny firaisankina na le mpikambana satria larizimo io zavatra isokatra zay fisokafan'izay mila fitandremana tsy fantatra tsony izy no anao inona ao anatiny ao ary ny infiltration de tena anahirana de mila mitandrina ao anatiny izy fa na ny atoko ny olona ao anatiny atokonao koa satria zay aretin'ny atoko koa zay zay ko ny tao hatram'izay de na tsy mahavody iny no aletra fotsiny terenao parasitena ary ka eo zany zay zany tena apetraka hoe zaho mpitenen'io matetika koa hatram'izay mbola tsy nisy solombavam-boaka zany teto fa solombavanatoko solombavam-panjakana no nisy fa mba asio am'izay le fifampitokisana hoe mba meo fitokisana le basy hametraka ny kandida no fidiana aloha zay zany mba tsy aviko amin'ny mpitarika toko politika eto raha amerina ny fifampitokisana amin'ny basy de mba meo fitokisana mba isina tena solombavam-bahoaka marina sady am'izay sady any vahoaka izy no an'ny atoko am'izay fa ny hatram'izay ny atoko rery mibaika an'io député io misy an'le mandat impératif koa na de tsy niatra zany zavatra zany de manome vahana an'izay de ny fanjakana no mibaika eo azy ty lan'io le resy ty projet de loi ty projet de loi BDB ny proposition de loi na ny tolo-dalàna zay atolotry ny député tsy misy zara fa misy ao anatina mandat anankiray tokony hifamadika am'izay le izy hatrany amin'ny décret la ny andro BDB io azy tsy ngolohany ry sady tokony iova iny ndraiky io andraikitry ny sénateur mampanolo-saina ny gouvernement azy fa reo koa tsy manao koa tehaka koa no ataony an'ny etany hoe manahirana eto Madagasikara fa niry ny sénateur zany zao milaza ny mampiavaka ny sénateur sy député ao na tsy hoe fifidiana sénateur no atao kory fa ny fivato miresaka mba ho fanabeazana olo-pirenena ao tompona andraikitra de mampianatra an'izay zay sénateur ny atony amin'ny lalam-pandrenany ny sénateur tsy azo ny président république ravany mba hipetrahan'leo tena lo olona hoy izy no mitsangana amin'ny fotoana farany hoe zao no izy zao ny tsisy ny député azo raha ny président république ravany rehefa tena tianao ravany io azony tokony atahotra kokoa any filohan'ny république no sénateur fa ny eto amintsika mahagaga ny ataon'ny sénateur eto reo voatendry sénateur anao de efa tokony mandry vovovato anao fa any aorinan'ny président anao vao miala zany mba hahafahanao dikan'izay anao zany afaka tena mamoaka ny fomba tena objectif mihitsy objectif am'le fijeren'le raha-pirenena zao ny mety zao ny tsy mety amin'ny mahalo olona azy any eto amintsika adalàna daholo no ataondry zalaka aiza nga ke sénateur koa nanao coup d'état reny fifanonganana reny eny mahamenatra daholo amin'ny firialina ho any amin'ny HCC anery teriasy reo anery anoratra taratasy olona izy anao sonia manao extraction de signature milahatra ho fara ry zala fantatra mitazony inona na inona maty ala raha tsy misoniry maefa kely nasena fitenena ka zany ihany ve no toizana eto amin'ity firenena ity fa mila reniny zany mipetraka amin'ny toerana maizy azy ny androm-panjakana raha mbola tsy mipetraka ny fisarahan'ny fahefana fa ny exécutif foana no anao may mizy am'ireo androm-panjakana reo tsy misy firenena androso zany eto
sy mbola nyresahana ny fitsarany io zavatra manirina be dia be koa somary efa nyresantsika tamin'ny fandarina farany tontolon'ny fitsarana fa tena everitsika zany fa zava-dehibe ny antony mahatonga anay miresaka an'izany mankoa mba ho tsapany vahoaka ny mahakapitala n'le élection zay ho avy eo na hoe mahazava-dehibe an'ilay fifidianana solomavambaoaka ho avy eo indrindra anana ny rehetra firaisankina ho tonga maranisa ao anatin'izany lapany antenimera-pirenena zany mba ahafahana manova zavatra faran'izay aingana zany ny antony mahatonga anay mamerimberina fona zany am'izay nisy trangy ohatran'izao raha oily ny seho tamin'ny faran'ny herinandro teo ianareo fivato moa vezivezy manerina amin'ny Madagasikara mahita amin'ny fiainan'ny olona marobe ary mitondra ohatra marobe no teto fa nisy tranga anankiray resaka ady tany izy ity de nefara tamin'ny fandrodanana tany zay manodidina 7 hektara de misy hatramin'ny fasandrazana ao anatin'le tany 7 hektara de mpianakaviana avokoa mpianakavy avokoa no moninao fa de lasana gasy lasana sinoa zany lay tany raha vaovao voaray nanaitra ny ady hevitra maro zany teny amin'ny tambajotra sosialy sy fahatratrarana réseau ihany koa zany mpanodikodina tany any amin'ny faritra ambanivohitra maro samihafa fivato matetika miresaka ny hoe misy zavatra tena corruption be tsy fakahitana mandeha any ambadika any ary tratran'izany ny resaka administration maro eto Madagasikara mino fa mbola manam-baovao mitovitovy amin'izany ihany koa nareo mandehandeha any ambanivohitra rehetrarehetra any rehefa ohatr'izao manko ka mivahiny ianao raha oily de linona ny olona hoe ohatrohatry ny ahoana daholo indray le endrika le fahalovana mandeha any ambadika any ka mila ravana zany ary hitondrana ady hevitra eto amin'ny fandarantsika raha mikasika an'iny faniry hoa de tsy voatanisa mitranga zavatra ohatran'ireny misy maro fa matetika moa aty amin'ireny vohitra sy le malazalaza no hitan'ny vaovao de iny no resahana be dia be fa misy maro be any ambanivohitra any ny tranga ohatran'io raha tsy resaka fotsiny aho zao etsy Ivato akaiky ny croque farm eo zay tonga amin'ny baron'ny fivato Antsakaviro zany doléance zany hoe tany efa nionenan'olona mataonany maro koa zay misy fianakaviana maherin'ny 50 eo de lasana vahiny raikio zany zay toeran'izay de mifanjinja ary manahirana amin'zalahy tsy ataony ady madio hoe anaovany expulsion tsotra le olona fa amoronany ady eloka amoronana ady eloka dia vokany misy tafiditra ponja indray le fokon'olona misy ny tratran'ny contrôle judiciaire fivato moa manaraka ny raha io fa miara-miasa amina rafim-panjakana hafa satria mavesabesatra lay vahiny zay adversaire-n'ireo fokon'olona reo ka ny fivato tsy hoe fivato ry niatrika an'ireo fa mampanao zay le hoe mode opératoire faire hoe fomba fiady mampanao ny ataonay eny manaitra ny tompona andraiki-panjakana raisiny andraikitra mikasika an'ity raha ty raisiny andraikitra reo mikasika an'izao na Bianco io na médiateur de la république io na bureau de doléance sy ny sisa hatrany ministère-ny fitsarana de tairina zay matsy le tsy tiavan'ny olona io hoe mibaikibaiky ary mibaikibaiky sia zay ny andraikitra efa niraisina ao anatin'ny sata mifehy fikambanana de toizinay atrano zany izay le fanavotana ny olona zay tratrany tsy andre azo lena zay maro no efa tratran'izany iny tasy iny analavory zao efa nisy fandrodanana saika andeha ny lala mahitsy aloha niditra analavoly amin'ny avaladalana iny misy mitsofoka tady ianao koa tany de arodana koa tranon'olona mapolony maro be dia be fa nidiran'ny fivato aloha de hatram'izao mbola miatona ny raha ary mino zay fa tsy maintsy hivoaka ampandresianitra fokon'olona reo zany amin'ny farany araka le teniko hoe rehefa mirahina sika tsy mandresy zany ny tambazotra mpangalatra tany reo fa raha mbola mizarazary sika ataon'ireo mahamay zany ka araraoto de misy anay mitarika misy ny tranga sasasasany mahasahirana ny fivato le mandeha tsirairay ny mahasahirana satria ny misy mpisara sasany tena alerzika ny raha vao misy soratananay de reseniny koa le olona zay matsy indraindray
andesoan'ny olona eo sy amin'ny toerana amin'ny fotoana sasasasa amin'ny akapobeny tadiavana irika foana iny na resy androany sy voatery ho resy ihany ko raha pisa satria ny mitohy ihany ny fiainana zany ary zay tsy mijanona rehefa hitao manana ny rariny sy ny isiny ary zay ny tena iderako alohany fanambarany Isabelle Delattre zay mbola tena mitaky an'ilay lalàna miaro an'ilay firaisamon'ny pirenena lanceur d'alerte sy ny dénonciateur le mpitoroka zany fa raha io no misy lalàna mafy izay ihany no ahafahana tena miady amin'ny kolokolo anivona tontolona fisarana fa tena sahirana sika satria misy rafitra tsy mety mandeha amin'ny laoniny eto resahana tsy misy ny fahaleovantenan'ny fisarana fa atahoran'ny olona ndraiky io fahaleovantenan'ny fisarana mihoatra ty amin'ny vahoaka ty ambany vahoaka sahirana za tsy tia miteny vahoaka madinika zany fa vahoaka sahirana fa mandinika vahoaka mandinika zany sahirana manoloana ny tontolona fisarana amin'ny akapobeny fa ny fisarana koa sahirana manoloana ny fahefam-panjakana mpanantanteraka dia mifamositra samy mamositra n'izay vao positrany posikivana karatra zany zavatra zany asa miandry eny amin'ny teny mera daholo hoe ahoana ny pakady isina tena fisarana fahefana satria tsisy ny tany-tandalana raha sy ny voalaminy io fisarana fahefana sy zao ahoana ty haute cour de justice ty ve mbola ho apetraka eo ihany sa ahoana ny endrika omena azy zay zao dia mahita hoe aleo hitovy tsy asianan'izany apartheid judiciaire zany hoe reto sokazin'olona reto ty ny fisarana misara azy ry sokazin'olona ry ty zay zany dia midika fa fantatra hoe ty fisarana ty tsy afaka misara olona vavety dia ahoana ny hahafahan'io fisarana io misara ny olona vavety zay ny tokony ho tadiavina dia fisarana ny mpisara no sa io haute cour de justice io zany tokony ho mpisara ny mpisara zay manaovina any zay no sary mety ohatra ny any Chine zao misy ny juge de juge dia zay no hitako hoe mety fa tsy hoe reto olona ingadrabla be de be mpitondra fanjakana reto ty ny fisarana misara azy dia amboamboarina le lalàno resy laniny maro anisa amin'ny commission d'accusation assemblée ndray tsy mbola ho sarana zany veo dia ho jerena foana eto mila hovaina aingana zany asa miandry ny député vaovao daholo zany ka tsy mora ny miady amin'izany satria zay le fiteny amin'ny aotsimo sa mora ny miady amin'androngana fa tena mila député manana forte personnalité fa afaka miatrika raha ohatran'izany raha tena anarina firenena fa rehefa tsy vita eny an-dalambe ny raha andao atao any anaty lapa fanarenana sy ny fanovana eto anivona firenena ary vita zany raha toka tena manana an'izay député manana an'izay forte personnalité zay sika eny ary mirosiantsika ao anatin'ny adevitra namana Raoily misy fahatapahany moa zany ho antsika manaraka ny mitambajotra sosialy ihany ny fahatsika manaraka amin'ny vatana ny fandarana sahirana ihany koa aloha zany amin'ny lafiny resaka anitsika zany connexion zany fa te an-tany Raoily amin'ny akabeny zava-misy zany raha ohatra ka hoe izay ara ny zava-misy ara-tsosialy iaina amponina izay ny zava-misy hita ny ambadika rehetrarehetra any eo amin'ilay trangan-javatra izay hoe teny efa témoin mena daholo mandeha amin'izao fotoana izao eo amin'ilay hoe tena sahirana kofina le fitondram-panjakana inona no everina fa zavatra maika zany zay tokony tena heverinao zany fa tena angana be misy ny andraisana fanapahan-kevitra za moa tsy te hiteny an'le malaza le zato andro ny fanjakana fa iny zato andro soratana fotsiny iny fa tsisy tena hoe zavatra mivaingana zay raha ohatra ka izay satria tsika manko misy manao fanankianina foana hoe de nareo manakina fa tsy mba mitondronareo hoe inona mba sosikevitra inona koa moa zany sosikevitra omenaiky le fanjakana koa nge milaza fa mahay be le fanjakana milaza fa tena tompony kokoa anatin'ny
tanina amin'le firenena ary tena amoakaingana amin'ny Madagasikara ao anatin'ilay fahantrana sy lekizo samihafa fa mino a fa manana ianao amin'izay fomba fijery zay mampitarika ny fivato anao hoe retso le retsy mba jerevo aingana fa tena mitarika olana ho an'ny vahoaka zany rehetrarehetra zany arak'izay zavatra hitanao satria mba ilayntsika ihany mba miteny an'izay raha ohatra mbola misy mpitondra fanjakana eto amin'le hoe présence de l'État. Mety ilaysika ihany le 100 andro azoatsy fanira fa le 100 andro ny zalamasy forcena anao développement no zavatra amin'le ao anatina 100 andro nefa le sakana tsy afaka any le manahirana hoe ny tokotany tsy madio ny obstacle ny barrage mipetraka ianao forcena androso anatina 100 andro de manao zavatra kipetapeta toko nataon'le rehetra zay anao zay tsy alana fotsiny ao anatin'ny 100 andro zany ministra sasany zavatra seho ivelany fa tsy mitondra makany amin'ny tena hoe fampandrosoana maharitra ka izay le tenenako hoe ny 100 andro mety ho fakatahaka fa 100 andro hakana ny sakana aloha ahafahana miroso aingana amin'izay io manko le tsy vitasika hatramin'izay ahoana ny anasakanana n'le barrage sy ny sakan-dalana tsy ahafahana mandroso fa ny asika ny atao hoe fandrosoana hatramin'izay de manao dingana anankiroa makany aloha fa manao dingana telo makany aoriana de rehefa le mandingana roa isaky ny mandingana roa makany aloha zany de mitehaka iny le fandrosoana fisaky ny dingana telo miembotra tsy asiana resaka de salama hoe efa lasa lavitra nefa ny embotra sika ty zay raha sarisary atao ny zavatra misy eto Madagasikara tsisy fandrosoana zany eto ny tena marina fa tokony hevitena sika hoe mila manaiky aloha ny mpitondra amin'izao fotoana izao zay manko le manahirana amintsika ny mpitondra tsy mety manaiky loatra misy tsy maintsy manaiky mihitsy ny sy fetezany zavatra atao fa forceny hoe mety io mandehany amin'ny lalamana zay ara-dalàna io ka manomboka amin'le fekena aloha ny fandrosoana hoe ty neny sy nety tao de atao mety amin'izay zao ny mety le zavatra efa makany akady aza ataonao mety iny dinina moa ny fandrosoana maka izy ty ka le 100 andro ny zala zay le esorinao aloha ny sakana vao afaka raha mbola tsy afaka io sakana io tsisy fandrosoana zany eto hanao efitrano anankiroa le salina roa verangano soratanao ary amin'ny kotana projet présidentiel ary dino no anabotsinanao ny infrastructure nataon'ny président de lasa voalohany ety Afrika zay anjaran'ny commune zany anjaran'ny région ohatra anao CSB2 sy na EPP zany ane zany ve de ho président de république anao anamboatra an'izany fitokanana zavatra ny valeran'ny fitokanana koa lafo no zavatra tokana zany no fandrosoana sika hite hafana sy andizana eto tokony mba hajanona amin'izay zay le pratika politika ohatran'izay fa ahoana amin'izay le tena hitsinjarana an'le izy ty zavatra ty ataonareo commune le retsy zavatra efa niainany tamin'ny repoblika voalohany zany zavatra zany inona tsy amereny iverina sika amin'izany averika foana nisan'ny lalàna maika ao anatina 100 andro aloha ndramitra le fitenenana inona tsy avitanao anatin'ny 100 andro ny lalàna ny tanisan'ny saika tamin'ny vaky bay fahasivy amby fitopolo re hoe lalàna momba ny fokon'olona zay efa misy ordonnance 73 zay amafisina amin'ny alalan'ny lalàna fotsiny io ny mahatonga ny tsy fandripahalemany any ambanivohitra aisy araky ny lalàna zany mila fahasahina koa ny manova ny lalàna ny rapport entre ny police administrative sy ny police judiciaire raha zavaiky de hoe le mpitondra système administratif ny lehibena district ny préfet de nefa le force exécutoire ampiasainy ko manana ministera hafa any neny tsy mampety eto amintsika mahatonga an'io insécurité io fa tsy azony olona manko io zavatra resahany io ohatrany hoe faly zao raha vao mahita hoe mitsangana ny gouvernement de mahita olona gradé milahatra ao anatina gouvernement ao tsy mbola izy zany
Zareo atsika mba manao fampitany tsitsika rery ny pays francophone. Zareo any Sénégal nga misy ministre ny gendarme zany sy ministre na police na Côte d'Ivoire fa ministère de l'intérieur et de la sécurité. De ao anatin'ny intérieur ny police sy ny gendarme amin'ny alalan'ny état-major sy ny direction générale satria tsy maintsy dépolitisena ny force raha tenao développement sika. Zay ny sy hiverina amina état de droit manala an'le blocage le sakany hiala amin'ny corruption. De mijery andry zarana galona tamin'ny maly de hiady amin'ny corruption ony. Sy possible zany raha mbola manana ministère ny police sy ny gendarme sy sarotra ny adinao amin'ny corruption zany. Satria lasa tsy voafehy reo reny ane ampiasain'ny autorité civile no mifehany reny. De matoa tsy voafehy reny izy no izy manana ministère parallèle amin'le mpifehy azy. Rafitra zany ve de eto de ataotsika ihany mandritry ny 20 taona eto. Tena resaka teknika le izy tsy azon'ny olona fa zay le tena fandehany. Raha vao misy ministre ny police zany de misy secrétariat d'état ny gendarme na efa lasa ministre délégué ndray moa izy zao. De ny dikan'izay politiser reo force reo. Lasa manao politika reo ny dikany ane. De zay ny mahasarotra ifehezana azy. Tsy manaraka ny base de la discipline araky ny sotoavina miaramila tsony reo fa lasa mifampatahotra de tsy misy mety bakony. Raha vao misy bakony alebeny zao de membre ny cabinet ministre ane ny taotaonay. De matahotra na lainga azy zany. Zay ny tsy mampety aneo politisena ny ny tafika ny gendarme sy ny police. De lasa io manao zavatra ny teny amin'ny 67 hectare reny zao. Nga reny tantara be reny. De mbola tsy tonga ihany ve ny fotoana hoe andao arenina zany tamin'ny deuxième république ny atomboany io satria mbola tamin'ny fotoan'androny hoe mpitolona manao fanamina ny folo alin-da tamin'izay fotoana zay. De nomena ministère tamin'ny socialiste de io tsy foana asika hatramin'izao. Tsy foana io satria raha vao tsy manana légitimité le mpitondra tsy mahasa manafoana ny zany hoe ministère sy omena ministère ireo zany. Fa raha manana mpitondra hoe tena marina le fifidianana de manana légitimité le mpitondra tena légitime maro anisany mandany azy mahasa satria manana stabilité izy. Fa ireto mena galona hiaro an'le fitondranako. Zay manko ry zavatra efa nampigadrany resaka n'izany taloha tamin'ny eno manjery hoe inona moa tsy mahafoana ny asan-dalo eto. Ohatra ny lazain'ny Isabelle Delattre Union Européenne hoe na asiana famosirana aza de misy foana tsy foana ny mpanolana. Satria le fototry ny olana tsy foana no tsy soroitsika. Ohatra hoe za zao de tena malelo miteny hoe mba hiambina ny volamena hoe. Nefa io aza tsy vitasika ny mametraka halatromby aza tsy vitasika rangany manafoana azy nefa omby hoentina amina camion de amboarina ny taratasy vao mandeha ary. De tsy vitasika ny manafoana ny halatromby de halatra volamena koa voaro eto sy halatra vatosoa. Zay nenona avao hoe base le resaka assemblée nationale anamboatra n'izany texte zany. Fa tsy zavatra ataonao anaty paosy omby rehetina amin'ny camion iny aza mody fanina daholo ny eran'ny lalana hoe madio omby io. Satria politiseka tsy samy fampikitikitiky. De gâté reo ny force reo manana ny ministère-ny manokana izy. Zay anaovana corporatisme zay tenena. Zay tena foana rehefa nanao bilan io zay tamin'ny fotoan'androny hoe arakaraky ny asika zany tsy politika ady amin'ny asan-dalo no atao izy tamin'izay fotoana izay.
fa ady amina dahalo. Ty famisirana ty zao ady amin'ny mpanolona fa tsy ahoana ny fisorohana ny sisiny fanolana. De ny fisorohana aloha voalohany indrindra de ny tany ahoana miverinao amin'ny fisarana foana. Ny sazy ane rangaha ty be de be le tiany le sika mahatsy ohatrany hoe rehefa le visena aka fanimpirana le simba le zaza. De ifanao an'izay eto ve fa rehefa tena matoky ny fisarana hoe tena mampiatra lalàna. Ka ohatra hoe 20 taona tranomaizina ohatra na 30 taona de tena sy mivoaka tany tokoa io fa tena any mandritry ny 30 na 50 taona na mandra-pahafaty. Inona ny ilainao ikidika ny bobotandry zalamo zany. Fa ny sazy de efa miatra ary. Fa no le sy tandalana nefa votsitra zay ary de farany manita-kevitra hoe ataonga de tifiro aty le resy le olona na ty vosiro na ohatran'izany. Ka arakaraky ny efa nanao bilany io zay arakaraky ny sininy famonoana ohatra zao reny fitifirana dahalo reny zao. Fa teto tsy mbola nisy famotopotorana na taolapaty no iza le mividy azy. Ny akety maninona tsy mitatra any am'izany. Hoe iza no mividy ny ombikalatra de iza no manadio ny ombikalatra. Zaho tena mbola tsy nahita. Tsy mety tafavoaka mihitsy zay. Tsy avoakako. Satria manao politika mpanao akety. Na bakon'le mpanao politika zay lehibe. Fa raha hoe io ny tsy mpanao politika ny mpanao ny enquêteur sy ny sisy ministère. Zay vao mety satria bakon'ny autorité civile am'izay izy. Fa tsy hivoaka mihitsy zany hoe iza ny mpanadio ombikalatra sy ny mpividy ombikalatra zany raha am'izao. Kanefa raha reo no misy de na ho tifirinao sy vosirina daholo ty olona ty tsy hanao foana ny alatr'omby zany. Zany resaky zany namoronana dossier ana tany amin'ny 5 taona lasa tany fa averitry foana fa zay ny marina. Tsy mahafaly ny sasany zany fa tsy zay ny mahavaky-bay ny vaky-bay. Eny ary. Somary resaka kely tsika satria efa maraparantsika Rawily nde atoko hiverena kely an'lay zava-misy zany am'izao fotoan'izao zany de hoe tsy manana fahatokisana ho an'le mpitondra fanjakana intsony zany eo am'le mpiara-miasa amin'ny Madagasikara ary isika moa zany de efa samy namoaka ny teo aloha teo ny amin'ny hoe ity ny indisy momba ny anoanany eto Madagasikara, ity ny tahany fantrany eto Madagasikara, ity ny tahany tsy fisorotran'ny arikarena eto Madagasikara de misy zavatra ny faly zay heverina zany fa tokony ho alefa am'izay zany satria hanoizantsika an'izay mety fanadidina izay de ho alefa mifaly amintsika zany ity vinavina ngezabe ity zany ho amin'ny fomba fijery ny banka afrikana ho an'ny fampandrosoana zany zay miresaka indrindra ny situation aty Afrika zany. Ny antony resahantsika an'izay de hoe matroka ho antsika malagasy ny zava-misy maneran-tany ity zao de mazava tsara mihitsy Afrika hozy izy ho amin'ny 2024 zany ity dia 1.10 amin'ny firenena 20 no ahitana fisondrotana harikarena matanjaka indrindra eto ambonin'ny tany. Aty Afrika zany amty 424 ity dia firenena 1.10 amin'ny 20 no ahitana fiakara ny harikarena matanjaka indrindra eto ambonin'ny tany zany. Nambarany groupe de la Banque africaine de développement zany na ny BAD no namoaka an'izany tao anatin'ny famohan-kevitra afara na ny édition an'ny rapport nantatitra nataon'izy ireo de tao anatin'izany hoe performance et perspective macroéconomique de l'Afrique zany hoe ny amin'ny zava-bita sy ny fomba fijery indray zany eo amin'ny tontolo ara-toekarena taty Afrika no namohan'izy ireo izany tamin'ny zoma lasa teo.
ny croissance zany a zay aterak'izay hoe PIB zay na ny fiakarany ny PIB produit intérieur brut zany réel aty amin'ny continent ozy izy a devrait s'établir en moyenne 3,8 cette année. Zany hoe tokotokony eo amin'ny 3,8 eo en moyenne zany fa ary 4,2 zany any amin'ny taona 520 zany hoe ho an'ny taona 420 de 3,7 isanjato ary ho an'ny taona 520 4,2 isanjato. Ireo taremarika ireo dia ambony amin'ny moyenne mondiale zay estimena ho 2,9 zany am'izay resaka PIB zay ary 3,2 zany ao anatin'izay tatitra nataon'ny groupe ny Banque africaine de développement zay. De ao anatin'io zany tonga de jerevantsika am'izay zany hoe Afrika dia tokony toetra mandrakariva ao anatin'le hoe deuxième région na faritra faharoa zay anisany isiny zay fiakaran'izay ao anatin'ilay harikarena zay ao arin'ny Azia. Zay zany le fanazavana toizany tam'ty document zay avoakantsika ity. De izy ary le firenena 210 am'ireo 20 zay tokony hanana solide performance économique, zany hoe tena fiakarana harikarena zay tena tsara indrindra am'ty 420 ity. De ao anatin'izany zany i Niger 2,7 ny eritreretina aminy. Ao anatin'izay Sénégal 8,2, Libye eritreretina 7,7, Rwanda 7,2, Côte d'Ivoire 9,8, Ethiopie 9,7, i Bénin 9,4, Djibouti 9,2, Tanzanie 9,1, Togo 100 ary Ouganda 100. Tsisy Madagasikara am'izao resaka fotsiny zany resahana momba Madagasikara fa tsika zany miezaka mampiseho foana ny vaovao eran-tany sy ny toerana sy ny lalana misy a Madagasikara. Fa raha hoe firenena faramanitra de misy Madagasikara, firenena farany kolompipanao kolokolo misy a Madagasikara, firenena farany isina exportation illicite de misy Madagasikara eo. Fa raha hoe any amina zavatra tsara indrindra any anatina hoe tena fiakarany miaraka reny ho tsara indrindra am'ty taona ty sy ho an'ny taona 520 tsisy Madagasikara zany resahantsika zany. Firenena farany maloto misy Madagasikara zany. Tena manahirana faniry ndraraha fa zandra indray zany de tonga saina hoe zareo le mandeha andafy isan'andro ty de tsy mba mandeha ve ny feon'ny fieritreretana mampitahany fireneny tena anatina fahakoatran'izao mampitaha amin'ny olona zay andehananao mamirapiratra zay andehananao mamirapiratra fa te ohatrany tsy miditra amin'ny lohan'ny zalahy io zavatra io. Ka eo tena resahanao tao hoe ny tsika de zavatra ratsy no iresahana Madagasikara eo eto mampatsiahy ny misy zanako anankiray moa mba mianatra ny velany ihany de tamin'ny voatany izy heritaona, tamin'ny voaheritaona natany azy efa ho 5 taona lasa zany resaka. Inona re anaka ny mba tena zaho rery ny gasy amin'ny ray kilasy misy 7 mahery zay. Dinao zao mba mampiavaka ny Madagasikara am'izany firenena 7 zany. Tena mamparahelo dada fa hoe afangaron'ny olona Antananarivo hoe tanàna maloto indrindra. Fa ny andafy ihany lasa ny malagasy no maloto indrindra. Tena de zaho izy ohatra ny atakatahany ankizy tamin'ny voalohany zany de miezaka manazava hoe ao izy nanadeo zay ny tsy mipetraka ao amin'ny kapitaly fa any amin'ny 200 km miala ao. Dika zany te ilaza izy fa tsy ao anatin'le maloto indrindra aloha. Faharoa tsy le gasy no maloto fa le tanàna ao amin'ny renivohitra. De indray vao maika nampiezaka anao izy de tena ohatra nanao ny effort rehetra aho mba antonana an'ireo olona tsy hiatakataka amin'ny tena de mba mahazo ao anaty tafiditra anatina top 5 foana moa rehefa examen. Zay vao nanatony izy rehetra kay tsy ny gasy tokoa no dondrina na tsy ny gasy tokoa no maloto fa tena ny renivohitra. Sesasesa tsy atry zay le tenenika am'le zavatra ratsy ohatran'izany zany no mampalaza antsika ny velany ihany
de mampalahelo zay zavatra zay ka anairana ny ampoposika zay hitondra na ny anivona commune zany na anivona distrika na firenena fa mila ezaka mafy be anarenasika n'le firenena fa tena ataony olona resaka sika zao nahita n'le asa izany nandahatra n'iny le tany anaty tambazotra serasera le hoe le firy pays le PIB indray no nalahatra izany nanao an'iny banque mondiale tanoany izy eny hitako izy eny nandalo hoe misy zavatra diso any satria lasa kara aty Afrika 44e Madagascar de otrany 1900 ny PIB sika hony zay no maha 44 zay ny voizinany asan'izy nanao an'iny Seychelles nambony indrindra plus de 30 000 ny PIB Maurice koa io akaikiny io de Maurice manarakaraka Libye ny fahatelo fa Madagascar 44e fa aty ambany aty amin'ny Madagascar aty nefa misy hoe 6000 n'inona be de trany misy diso zany kazy zany fa le farany indrindra Soudan du Sud 500 lahadahatra tamy misy tsika hatram'izay any misy azika sady rahatra tamin'ny Soudan du Sud sy Burundi sady efa mbany aorinan'ny Soudan du Sud ary saika teo dia atsofoka ry indray amoronana zavatra ry ananina ry fa tena tsy mpizavatra petapeta toko ohatran'izany tokony atao eto amin'ny firenena fa mila manao effort sika inona no ampitombona ny production misy ny pakady amin'izany zany isaky ny azo resahana ny manaraka ahoana ny ampianana arak'izay azo atao ny exportation mba ho tena zavatra lahara-pahamena no afarana fa tsy iankindao amina resaka bizina de potika le volasika miandanja isan'andro zay mitarika manamevana ny fahatrana ihany zay zavatra zay mila fanarenana mila jerena mila tena manaraka lahara-pahamena zany hoe tsy mila varivombariny lavitra isika le mpitondra tompona ndraiky mpanjakana tokony jeriny ambany maso aloha ahoana kibo ve le resy de inakanina avy problème eto ampisakafo an'le vahoaka eto de hoana ny eritreretanao fandrosoana am'izany nefa ny olona tsy mihinan-kany zay le tokony eny ary maraparantsika raha hoe le ndresadresaka avy any aminao ary maraparana anazy zany nandritra n'izay fotoana tato anatin'ny fandarantsika miara-manonja zay entina mamaraparana de eto aho zany de tsy misahatry ny manainga ndray tompony andraikitra rehetra na mpikambana fivato na tsy na fikambanana hafa rehetra fa tena tonga ny fotoana zany tsy hipetrapetrasika fotsiny mitsony fa tokony irahina ivondrona hiara entana hanavitra ny firenentsika ity efa tena lasaka katerena loatra ny fivato zany de manohy foana ny ezaka na de maro aza reo manenjika sy ny sikera ary manarasy miamitombo ny fanarasiana sy fanenjena fivato tato ato asa na iaindry zalahy lasaka député ngamba ny tena ty de ohatrany besaka le zavatra feo zao io zao rawily zao ny fivato zao makary makata de zay moa sy taitra am'izay zavatra zay fa ny zavatra tsara ny no aratsina zavatra ratsy anga moa mila aratsina tsiny fa hitan'ny olona ny aratsiny fa miaino ny tsikera zay miezaka manatsara hatrany ny fomba fiasa misy ny zavatra azo atsaraina anisan'ny tsikerananay zao teo le misy an'le hoe famatsim-bola iarahana miasa amin'ny banky sasany zay somary ny londona zay efa nametrahany olona petrabola any any amin'ny banky any nefa ny vola tsy mivoaka dikan'iny de be loatra ny araniditra tonga de amina rivo de amin'ny voalohany zany miadana mila fampitokisy tsy misy atoka fa caution solidaire le izy hoe mivondrona tsy folofolo le olona de miofana ampiofan'ny fivato amina teknika tsotra nefa mahomby anatin'ny adiny 3 moza de hatrany amin'ny fanaovana zezika zay tsy mila NPK tsony nefa mamokatra lavitra noho ny NPK de iteraka fiarina sy asa be deabe amin'ny tontolo ambanivohitra zay zavatra zay zany ny politika anay fa lasa ny somary ny kiaso le fiantendraraha
sy taitaika le fivoahan'le le financement zany a tsy metsiny reo mpiara-miasa satria tsy maintsy mitandrina alohan'ny voalohany fa zay de manome toko fa misokatra foana io ary misokatra amina lafiny zavatra maro be zany ny fivato atoato hatramin'ny fampianarana ny farafahakeliny tokony ho fantatra amin'ireny andinin-dalàna sy satin-dalàna iny mba hisoroana amin'ny fanapara-pahefana zay mahazo azy mahazo vahana amin'ny tontolo ambanivohitra ny fanapara-pahefana averiko eto matetika zany resaka hoe ny fanararaotana amin'ny ny olona efa tsy mahita hitotototoana samby bola azy rehefa tena fampanjana bola 50% par semaine zany ry faniry teraka fahatram-bahoaka sy fankahitana de rehefa tsy vita indray mbola anaovana gonflage be de be fifanekena de mivadika be de confiance gadraina le olona manahirana zany zavatra zany any amin'ny tontolo ambanivohitra misy an'izany convocation zarazaraina voaso ianao ary amin'ny tobin'ny mpitandro ny filaminana ry rehefa zina nefa tsy misy akory fa hakana vola amin'le olona raha hitapitrisa enina hetsiny ambany indrindra anisan'ny dinana hitany amorony mani zany tamin'ny herinandro hoe be loatra fa vonjeo aty président misy tambazotra manao an'io de misaotra an'Andriamanitra tratranay le tambazotra mpanao an'izany tamin'iny atsimon'Ambositra iny zay resahany eto de eo ampanarahana ny famotorana moa ny tena amin'izao fotoana izao nanatona ny lehibe ny fampanoavana hoe zereo sary io madame le procureur fa sao de makaiza fa misy ny tratra ka mitohy ihany zany le fierovam-bahoaka ataon'ny fivato zay any an-tanana ny fikambanana maro mba hanao ohatranay koa fa tsy vitanay reo le raha mila rovana ny vahoaka andraikitry ny député koa ny fierovam-bahoaka fa sy hanara-maso ny asan'ny gouvernemanta fotsiny sy hanao tolo-dalàna fotsiny fa miaro ny vahoaka ary ny rasa mangaika an'le gouvernemanta ny ambany keo raha maso fa sy ny gouvernemanta miteriterina ery ambony ery ihany inona ny rasa mangaika ny any amin'ny gouverneur any restorina sy fankahitana koa any miodina ry miodina sy makany amin'ny district commune fokotany andraikitry ny député daholo manara-maso an'izany raha vita sika sakany sentao zay tsy ela de hoavitry ty fireneny tya zay no azonay amarana ary mila maro anisa mila maro anisa ary mila foazina ny ambom-pony tsirairay any le ananganasika an'le tambazotra ny olo-pirenena fanarenana ny tanindrazana top FT zay indrindra de mila firaisan-kina maro tonga anaty makasitraka sika rehetra zany ny ainy reny ny vakobay fa valopolo iny makahery an'ireo zay pilatsaka sy maniry ny latsaka sy mbavam-bahoaka fa omena isopapa ihany nareo omena isopapa na mbola milohan'ny fotoana na efa eo perinasa fa de hoe tia ny tokony atao zao ny tsy tokony atao inona no sehatra iraha miasa fa tanindrazana imbonany tia ary masina loatra tsy velasika ho fosafosainy zao tontolo zao isan'andro eto fa tonga ny fotoana narenasika ny firenena zay no amarana anazy de mahandra-pamaky bay faraka amin'ny valopolo indray makasitraka faniry misaotra ny mpanaraka ny fandarana ya de misaotra n'Andriamato Rawilitsika zay mpitarika ny fivato zay niaraka nanonja tamintsika tamin'ity fandarinandroany fa 7 ny volana febroary 4 sy 2 arivo ity ialatsiny raha nisy fahatapahana tany amin'ny tambajotra zay napita ny fandarantsika moa zany no ny atiny ara-teknika fa mino isika zany fa tsy maintsy areny famerenantsika anatin'ity fanarahana fandarana miara-manonja ity de akasitrana ihany koa namana teknisiana sy ireo namana mpanonga zay ty marobe zay mitrandraka ny vaovao ihany koa any ambadika any ny namana mpiara-miasa any amin'ny radio Mada eto amin'ny MBS ihany koa fa hita lavitra sy radio de akasitratsika de misaotra Rawily ny ady hevitra moa mitohy ihany sy mandrakariva ny atso telefona zany 033 87 854 54 ny Airtel 033 87 854 54 ary 034 10 548 48 034 10 548 48 toy ny ady hevitra momba ny fanarenana ny firenena vonina mandrakariva ny tenanay zany sokatra amin'ny rehetra
mamerina ny fisaorana sy fakatelemana zay nanaraka hatramin'ny farany. De eto a zany a de mampafantatra atsika sy mampiomana antsika ihany koa ny mifaritra loatra mangoro indrindraindrindra ny amparafara volany a fa isy fifampiarabana hotratry ny taona amin'ny sabotsy zao any parafara volany zany a manomboka maraina izy io amin'ny sivy maraina any hoany a rapitso mbola ho tanteriko amintsika ny fandaharam-potoana miaraka amin'ny député Rabekijana miaraka amin'ireo mpikatroka ny comteam ihany koa anatin'izany distrika izany a sy ny mpikatroka eny anivon'ny fokoteam iomanantsika zany any faritra loatra mangoro miaraka amin'ny solombavamboaka Rabekijana sy ireo disteam zany any toerana ao anatin'izay fifampiarabana tratry ny taona amin'ny sabotsy zao izany mbola resahako zay ho an'ny rapitso fa de efa mampiomana antsika zany hiaraka anatin'izay de misaotra tompoko lahy makasitraka tompo vavy ho anao zay nanaraka ity fandarany ity misaotra tompoko.